Fitombavaka tetsy amin'ny Magro nosakanan'ny préfet sy ireo mpitandron'ny filaminana. Fiatriana ny fividianana manosika ny olona manara-dalàna ho eny amin'ny arabe ny fanjakana. Fahalalahana sy demokrasia tsy voahaja fitondrana motraka no misy eto hoy ny olom-pirenena. Arrivani alarbi fa efatra ny volana septambra taona 2024 manatra ny fiarabana topoko lasy sy topoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao asaina ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao. Nateo aza ny fanakanana sy ny ramatahoran'ny tranga tetsy beoririka ny maraina teo dia tsy nemitra arina noho ny lalandy ny flo Marc Ravalomanana amin'ny fangatahany irotsaka ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Nambarany fa tsy maintsy atao izay anarenana an'Antananarivo ao anatin'izao fahampotehana izao. Tontosany tolakandro teo tetsy amin'ny Brony district Antananarivo voalohany ny dépôt de signature sy ny légalisation ilaina amin'ny taratasy firotsahana ofidiana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ho an'ny flo Marc Ravalomanana. Fanadihadiany andro miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Tsy misy miemitra mitovy hatrany lalana ho an'ny flo Ravalomanana Marc ny amin'ny fiatriana ny fifidianana ben'ny tanàna ny 12 Desambra ho avy izao. Ao anatin'ny fikarakarana ireo antota-taratasy ilaina amin'ny fiatriana izany tenany amin'izao fotoana izao. Tafapetraka teny amin'ny Brony district Antananarivo voalohany tolakandro teo ohatra ny dépôt de signature sy ny légalisation izay ilaina amin'ny antota-taratasy firotsaka ofidiana. Ny zotra araka ny tokony ho izy izany. Na misy aza ny sakana sy ny endrika raha-matahora samihafa toy ny tranga ny maraina teo tetsy beoririka izay tokony anatanterahana ny fotoam-bavaka ho fitrotrona mbavaka sy fitsofandrano azy amin'ny maha-kandida azy miaraka amin'ireo mpanolotsaina hiaraka aminy tsy emitra manoloan'izany ny flo Ravalomanana. Miantso ny rehetra ihany koa ny tenany ijoro mandrakariva manoloana ny zavamisy satria tsy maintsy atao izay anarenana an'Antananarivo anatin'izao fahampitehana izao. Matoa tonga aty manohy foana le processus avy nanao légalisation ny dossier koa zao toy foana io iny le tao beorika say tao fangatahantsodrano sy fitsofandrano zay isaky ataon'ny pasteur tonga tao daholo le mpitondra fivavahana reo anikeo dia hoy izy hoe tsy raiky zany fa ataontsika manaraka tsy manino zany mbola fikasana ny olombelona fa an'Andriamanitra ny mandahatra azy fa mitohy foana tsika dia aza matatro reo mino fotsiny any. Mila ny olom-pirenena tsiraray ijoro izany andraindraikitra anatin'ny firalahiana sy fiara-miasa. Raha tsy haivina, isokatra arampitsody ny septambra amin'ny 9 maraina ka hifarana ny 10 septambra ny fanaterana ireo antota-taratasy firotsaka ofidiana eny amin'ny OVEC ho an'ireo maniry ilatsaka ofidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Fa vao maraina kosa dia rakotra mpitandron'ny filaminana nanerana an'Antananarivo ny maraina teo rehefa nandre ny fitondrana fa anao fanompoam-pivavahana etsy amin'ny tokotany ny Magro beoririka ny fanoerana ho fitrotrona ambavaka ny kandida ho ben'ny tanàna Marc Ravalomanana. Fietsika izay natezitra ny olom-pirenena manoloana ny fijaliana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany. Porofony atahotra politika kosa ny zavamisy hoy ny filolefitra fafito eo anivony anteny mera-pirenena sy teny Randriana Solinaiko. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsariny Tahiriny. Fanompoam-pivavahana ho fitrotrona ambavaka ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy no fandaharam-potoana nokasaina natao teto amin'ny tokotany ny Magro beoririka. 5 vao maraina ny ranty ireo beboty
tamin'ireo toerana maro teto Andrenivohitra, Ambojatovo, Analakely, Magrobe Oririka, samy feno be boty ny ranty avokoa. Nahasorena ireo olom-pirenena ny zava-misy ora tsy fandriam-pahalemana izay tonga eto amintsika. Vous êtes des hypocrites. Diremo ke tafnareo zay ny ambanivohitra mijaly. Mamelona nareo aty. Ohatra hoe raha tsy miasa zay ny ambanivohitra ty samy koa nareo zandarma. Anaterana sakafo anaty trano olo mena fotsiny karama mbola miandry fotsiny isam-bolana. Nampirisiriso. Vous êtes des connards. Santionany tamin'ny fihetsika nasehon'ireo olom-pirenena manoloana ny fihetsiky ny fitondrana androany iny. Mibanana tanteraka, tsy azo nidirana ny arabe sy ny vavahady miditra, tsy mivoaka ny Magro teto Beoririka androany, ka ny izy tsy azon'ireo olom-pirenena ny vezivezena. Tamin'ny 12 ora sasany no nigadona tetỳ an-toerana ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana nisalotra ny saboady avy hatrany dia raikitra ny fifanazavana lalàna no resaka teto. Salamana daholo. Salaferinanariva fotaka betsika ety. Manjary manana ny circulation tsika. Kemona zala. Ao fa tsy manino. Alo eto ara. Alo eto aloha. Alo eto eto. Alo mamalala. Rehefa mandala gala. Rehefa maneno. Zao mitsy ara mampatsiro an'le alo tsika ne iresaka. Ao katsika afaka amin'le. Ka sao dia ikre embouteillage eto kosa. Alo ery aloha. Misy mandama circulation ao. Misy mandama elo tsara mo za. Elo tsara mandama circulation. Elo tsara. Ao fa misy mandam leo. Misy fa tsara le rafa iemtra kely sika. Zay olo filamina. Sika olo filamina. Nareo tokony andeha anakazo be fa tsy eto. Any zao ny teny ilana nareo zao any antsobe. Madame le député, mahay misy fizarana asa. Tsy mahay miasa tsika raha tsy misy fizarana asa raha vao zay. Sanatio vava Tsy fizarana asa. Andeha ho any dao. any tokony ataonareo be Zany moa zany eo zany eo any zany zavatra. Eto arandesaka aloha fa andesaka zany resaka samy asa sa. Zany priorité. Priorité zany fa efa misy priorité any. Fantatrareo zany hoe zahay nieritreritra anao fotoam-pivavahana ho fanaovana fanomezana tsodrana candidat irotsaka ben'ny tanàna sy mpanontsaina tanàna eto Antananarivo renivohitra. CUA commune urbaine Antananarivo. Nisy fangatahana zay natao mba ho fanajana ny lalàna, mba fanajana fifanajana zay aloha zany voalohany indrindra zay. Dia raha ohatra ka manao an'izany zahay tsy hoe ila vanina, tsy hoe andeha ila kisa. Fa ao anatin'izay ihany koa hoe manjary omena lasa ohatran'ny filana kisa sy filana vanina ilay izy satria fotoam-pivavahana ao anaty propriété privée no atao. Malmaraina izay dia tsy dia misy olana satria zay fa impirina nanao zavatra tato voaingana kely zay nanao zavatra tato hitanareo tsisy problème, tsisy olana tsisy nenina ataonay. Fotoam-pivavahana le ho atao fa tsy hoe andeha amory vahoaka zay dia tarika olona eny amin'ny 13 mai. Fenona olona partout 13 mai Ambojatovo zina tsy nisy resaka mihitsy hoe eny amin'ny 13 mai zay. Tena mazava tsara na ny resaka ny fanasana raha hoe fitsofandrano ireo candidat ben'ny tanàna sy mpanontsaina ny tanàna dia fotoam-pivavahana no atao eto amin'ity toerana ity. Gaga zahay rehefa tonga ny après-midi amin'ny télé hoe any Tanjombato nareo no manao.
le izy zany tsy resaka hoe filambaniny avy aty aminay fa filambaniny avy any aminareo satria moins de 24 heures no omenanay hoe any Tanjombato. Le olona ilatsaka eto Antananarivo renivohitra fa tsy ilatsaka any amin'ny commune Tanjombato. Any Tanjombato zany magro Tanjombato zany dia faritra Tsimondrano zany. Commune Tanjombato ny eo magro Tanjombato. Fa le olona ilatsaka eto commune urbaine Antananarivo, commune urbaine Antananarivo ito toerana aty propriété privée. Dia nareo zany amin'izao fotoana zao ndray zany nareo ndray zany zao lasa manakorotana ny sain'ny olona na ny mahita an'le déploiement na force ara dia efa ohatrany hoe misy korotana eto misy inona eto reo zay solombavam-bahoaka daholo zay rehetrarehetra io moa zay tonga eto io fa misy zavatra plus important kokoa zay verina hoe lahara-pahamehana na misy ary fizarana asa any amin'ny toerana mila nareo amin'izao fotoana zao any martso-po any amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy tsy fandripalemana amin'izao be dia be nareo eto olona andeha hivavaka fa tsy olona andeha any amin'ny 13 mena ny kanjo anaovany ary olona manao talon daholo. Zay zany no antony andehananay eto dia hoe inona ny antony alakananareo zany zao. Ity ny copie an'le nalefa tany aminareo le valiny dia manatanteraka an'izay ara-dalàna zay zany tsika io hoe tsy nomena anareo zany le tato ny antony zay efa fantatrareo zay vosoratra anatin'le izy dia manatanteraka an'izay tsika io manatanteraka an'izay nareo dia manatanteraka an'izay tsika. Fanontaniana mipetraky chef inona re tompoko fahotana mahafaty fandekan-dalàna satria ianao teny hoe manatanteraka ny lalàna inona le fahotana mahafaty na fandekan-dalàna ataonay raha hivavakatsy zahay. So raha monsieur le député le fanontaniana angamba nisy olona hoany namoaka le izy nisy olona ny adressé anareo an'le izy nisy olona namary anareo araky ny taratasy voalaza koa dia tokony zay ngamba le petrany fanontaniana fa mahafantatra tsara ianareo zany hoe iza no tompona ndraiky ta isika zao moa rehefa ny mpanohana ny fitondrana manao fivrinana atya amin'ny gara dia ara-dalàna mba tiana ho fantatry ny vahoaka malagasy satria misy anyreto mpanao gazety reto eto fa maninona ary zahay tsy any amin'ny garane propriété privé io sady clôture io tsy ny zavatra mbangataiko ny chef zany anareo matanjaka tsara manana basy manana raha hoe hodidininareo ampinao ataovinareo fois 5 fois 10 fois 1000 ny miaramila ny sécurité nio fa zahay rehefa avao tsy anao ninino fa hivavaka zahay dia hody zahay rehefa avy eo. Nanaitra ny filazana fa noho ny fisina boro-panjakana ety Beoririka sy ny manodidina no antony izao fanakanana ny fotoam-pivavahana saika ao atao izao. Tsy nahatazanana izany anefa tetỳ fa fako misavovona manamaimpo tanàna no hita. Tsy maresy lahatra le valiana satria valo boribory le izy lazaina fa misy fesana eto mpanjakana eto any amin'ny toeran-kafa misy toerany boro-panjakana fa tsy eto amin'ity magro Beoririka aty aiza misy boro-panjakana eto tsisy ninina eto fa zavatra tsy mety farfelio le valiteny moa zany fa mialatsiny a monsieur le préfet tahotra ara-politika ny zava-misy fa tsy araky ny filazana nataon'ny préfet ho iatrany ny fanazavany. Ny tena marina resaka politika io fa ny taratasy nalefan'ny préfet feno brao mpanjakana eto amin'ity toerana ity zay no tsy azo ananovana le izy raha jerentsika aizeto ny brao mpanjakana eto dikan'izay tsy marina re tompoko fa resaka politika fatahorana averiko fatahorana ny mpanohatra izany satria tsy zakany zao fitondrana izao ho lasany fanoherana ny tanàna Antananarivo. Ny anay tompoko dia zao jereo reo fako manodidinareo ny mahamay anay dia hanavotra anty kapitaly iraisantsika ity zay no mahamay anay jereo sara feno ambadiky miaramila feno fako ety ny aratsy ny lalana ny fikorotanana eto amin'ity tanàna ity ny rano sy ny tsy haiko tsony zay ny mahamay anay ary ambarako eto fatapoko fatapirenena vonina izahay yatsika fividianana ka sody atao fikorotanana ty ka hamoanana fividianana azafady na hametsarana PDS indray eto amin'ity tanàna ity zay ny antony nahatonga anay dia nahatonga anay hoe mijerana zay filamina bahoaka zay
ary na de tsy rarina ary satria tsy jaune rouge io zavatsy io a ary zahay andeha hivavaka no antony nahatongavanay teto fa raha tokony ho izy raha zao famarony mpitandro filaminana zao aloha tsy tokony nisy tapaboso be deabe tao Auxiliary tao. Ankoatra ny fanakanana olom-pirenena hivavaka dia voitohitohina tanteraka tamin'ity androany ity ny fahafan'ireo mpivarotra ny velona ty sy ny afahandralany olom-pirenena mivezivezy satria nakaton'ireo mpitandro filaminana tsy azo nidirana sy nivezivezena ny ampahandalana teto Behoririka ary dia nanampitrotraka ny famafisany fitohanana nanerana andrenivohitra izany. Fa mahatsapa overzo ny avy eo anivon'ny fanoherana ho isite ny randrana solony haiko ka mitaky fandraisana andraikitra faritany lalàna fa tokony ho ataony CENI. Nanamafy kosa fa samy manana ny andraikiny manoloana izao zava-misy izao na ny CENI na ny préfecture ka nisy ny fangataham-panazavana nataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny firaisan-kina momba izany. Fa nadadina eo amin'ny sary sy ndratsariny Tahiry Niaina Atrandy. Tompon'andraikitra feno amin'ny fikarakarana ny zotra-pifidianana ny voamerina maleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny CENI. Arak'izany manana andraikitra feno amahany olana izay nitranga tetsy amin'ny Magro Behoririka ity rafitra izay voalaza fa maleo tena ity satria resaka fifidianana no antony fotoam-pivavahana no kasaina natao tetsy amin'ny Magro io kanefa no sakana ny fanjakana ka amin'ny fahefana izay nomeny lalàna azy izay zany a ary amin'ny fomba fijerin'ny CENI hoe hikarakara fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ampilaminana izay a dia nanapa-kevitra izahay a ao anaty amin'zareo a satria tena nahatsapa re tompoko zahay fa very zo tanteraka izahay avy aty amin'ny fanoherana satria fatatsika ary fatapoko fatam-pirenena raha ny olona mpanonana zao fitondrana zao manao fihetseketsehana ao Antananarivo ao dia mahazo lalana fa raha izahay kosa vao mba hivavaka amin'ny toerana privé clôturé dia tsy mahazo lalana ka araka ny teninay tamin'ny CENI teo zany dia napetranay amin'ny fahendren'ny CENI izay zavatra zay mba hitovy ny fitondrana sy ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra azo atao ny candidat rehetra eto a Madagasikara fa tsy eto Antananarivo irery ihany. Tsy hita moa izy ity fa izahay reto dia solombavambahoaka fa solombavambahoaka tsy mahazo miteny solombavambahoaka ny Madagasikara tsy mahazo miteny any amin'ny district hafa zao ndray koa fa madika koa mibaolina lasa le candidat eto amin'ny commune anankiray eto a tsy mahazo miteny eto amin'ny commune koa izy a fa findra any amin'ny commune hafa any Tanjombato ka tsy hita marina inona ny tokony ataony'ity fitondrana ity zay no itenena koa fitondrana malemy mampiasa force zany. Taky ny fandraisana andraikitry ny CENI izahay arak'izay napetraky ny lalana aminy manoloana ny zavamisy ho Irina Randriamasinoro candidat ho ben'ny tanàna eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny Filomarika Ravalomanana. Noho izany eto Antananarivo renivohitra no toerana tokony anaovan'ny fanambarana momba izany fa tsy any amin'ny distrika na Tsimondrano. Zay akory tsy hoe mitaraina fa zay mitaky araky ny lalàna satria mazava tsara mihitsy ny voalazan'ny lalàna zany ao amin'ny 2015-020 article 8 dia fahefana feno ananan'ny CENI no mametraka ary ty tsy andraikitry ny CENI no mametraka tontolo milamina mba ahafahana manatanteraka fifidianana mirindra sy andraisan'ny rehetra anjara ary mitovy dia nitaky an'izay fandraisana andraikitry ny CENI zay tety zany ary rehefa natao moa ny fifampiresahana dia milaza fa ivoro ny CENI ary ame valiteny anay amin'izay fandraisana andraikitry ny CENI androany any izy dia efa mean'izay valiteny zay hoe inona no mety ho endrika fandraisana andraikitra zay takin'ny lalàna aminy satria fahefana fenoanana ny CENI mametraka tontolo milamina manodidina ny fifidianana mba ahafahana mizotra pilaminana an'izay fifidianana zay dia miara-maheno eo zany tsika hoe inona ny andraikitry ny CENI zay koa mbola tsy maintsy hitako koa zay any amin'ny préfecture hoe inona moa zany le asainao tsy ahafahana manao an'le hetsika milaza izy fa misy instruction permanente mihitsy any inona le izy mba ahafahanay manao ataky an'le izy any amin'ny conseil d'état sy ohatr'izay le izy dia mitaky araky lalàna zany zay io zao fa tsy hoe
sanatria koa hoe asakatsakana ny ery dia hoe lasa nandeha mitaraina na mitorana inona fa mitaky ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena. taoriny teto amin'ny seny dia namonjy ny préfet n'Antananarivo avy hatrany ireto solombavambahoaka nitaky fanazavana momba ny antony fanakanana ny fotoam-bavaka nokasaina atao. Mikasika le zavatra resahana amin'ny préfet fotsiny mazava be ny préfet de police no tompony andraikitra ny resaka orthopédique eto Antananarivo zay anaovanay saika anaovana ny hetsika androany io zany nazava ny zavatra voalazanay tao hoe ny fampiarana ny lalàna ny fanajana ny zony tsirairay avy ao anatin'ny fotoam-pividianantsika zao dia tsy tokony isy 2 poids 2 mesure amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ny tsy fampiasana ny beoririka dia ny macrobeoririka dia jurisprudence amin'ny fotoana hafa rehefa hetsika politika tsotra fa fa tonga ny taona mpividianana dia misy ny atao hoe revirement na jurisprudence azo ampiasainy toerana io efa nampiasainy sombam-bahoaka io tamin'ny fotoana anaovana fividianana sombam-bahoaka teo fividianana be ny tanàna communal sy municipal zao toeran'olona io misy tompony io azo atao tsara manao sécurisation raha ireo élément dispositif militaire rehetrarehetra natao hatrany Ambojatovo eny amin'ny 13 mai eny amin'ny toerana manodidina beoririka rehetrarehetra reny no atao isécurisena amin'ny toerana manodidina ny beoririka io azo atao tsara ny manao ny atao hoe filamina mitandro ny filaminana ny vahoaka izahay raha teo vonona andeha hiatrika zany fividianana ampilaminana fa aza tosika anao zavatra hafa zay le zavatra tiana itenenina atao aminazy teo anjara ndraiky mampita ny zavatra tokony ho ataony fa tsy hoe hiandro baiko avy any ambony any izay tsy malala ny réalité fa tombotsoany rehetra misy ny fividianana ary fividianana ao anatin'ny filaminana ohatra ny natao tamin'ny fividianana sombam-bahoaka na nisy ara nialatra tao anatin'izay na nisy ara namikimaky fa Antananarivo renivohitra aza sacrifiena lava ohatra zao fa aleo le vahoaka mba haka ny tokony anjara tandrifiny sy anjara masoandrony fa tsy mety zao zavatra atao lava isaky mandeha ohatra zao. Raha ny vaovao azo dia isy ny famoriany eo anivon'ny OMC ho ataon'ny préfecture ka miankina amin'izay ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Nanao taridositra kosa ny préfet rehefa natsikatra ireo mpanao gazety ny kasa ametraka fanontaniana taminy momba ny antony ilay fanakanana fotoam-bavaka androany. Raha ny vaovao farany moa dia nilaza ho tsy manana fahefana na incompétent momba ny famahana ny olana toy ny seho androany ny vomera maleo tena misana ny fividianana taorian'ny fivoriana nataony teo anivon'ny seny ny tolakandro teo fa voapirofo androany fa fitondrana jadona no misy eto hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika tsy voaja araky ny tokony izy ny lalàna fototra amin'ny feny fenitra demokratika anana ny antoko politika indrindra amin'izao fiatrena ny fividianana izao. Mampiseho ny sary nisy androany fa tahotra no mibaiko ny mpitondra fanjakana ka misy ny mizanatsindrinila amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fanadiadiny ando miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny Mathieu Princy. Mandeha sady ny raha matahora sy sakatsakana amin'ny endriny samihafa atao amin'ny mpanohitra mialoha ny anatanterahana fividianana zo fototra ary asa andavanandro ny atoko politika ny mifanentana ny makasika ny raharam-pirenena tsy voahaja ary voaitsakitsaka tanteraka nefa zany ankehitriny raha ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana hoy ny mpanao politika izy ireo indray mantsy no manosika ny olona manara-dalàna hoeny amin'ny arabe. Manomboka ny sady indray ve izy io zay zany ny fanontaniana fa maninona ny fahalalan'ny olona zo fototra no sakanana toy izany raha sanatria zao nisy nikorotana teo dia izy indray ny diso tsika zahay ve ny diso tsy marina zany ho avy ny fividianana zay tsy niopefo mihitsy fa manara-dalàna maninona indray ny fanjakana no manosika ny olona ho any amin'ny arabe fa maninona kay tsy aneo hevitra ve zany zahay zay tsy mbola naka autorisation hoe anao ivezivezy amin'ny tobiliny arabe satria fantatray fa tsy azo atao zany ka zay ny manerana amin'izao fotoana izao ary tena melohana mihitsy le fomba fihetsika ny fanjakana zay ny mampanao le izy ve fidanan'olona satria ve président Ravalomanana satria ve mpanohatra tsy maintsy misy mpanohatra tsy ary itovhevitra tsika ny eto Antananarivo ane na ay zay raha Madagasikara tsy natao hoe ady ifandritana anapotena an'ity firenena ity fa aneo hevitra satria zao mahazo ny firenentsika zao mahazo ny Antananarivo zany kosa aloha dia olazainy raha matahotra zany fanjakana dia tokony tsy rasiny fotsiny fividianana tsy vitan'izay fa misy ihany koa ny mizana-tsindrinila amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena hoy ny fianamafisana okatra lahy
tena tsisy ninina fitaovana dia hatreo le fitaovana hivavaka ny olona satria andro fanolorana no ataony eo dia toko izay zany natria raha fa inona no anakorotanana le olona tsy azoko le izy hoe inona le izy maninona le izy nahazonanao ny olona tao amin'ny nametraka samboady tao amin'ny diary dia maninona le azo ty amin'ila le zavatra hafa mahafinaritra be nanaovana le izy fa tsy zavatra tsy miady akory hoe zavatra tsy mety fa zavatra tokony ho an'ny firenena zany ho an'ny vahoaka. Ny tao-trano lehibe indrindra ho an'ny fanjakana tsy vahaolana ho an'ny firenena intsony ny fampiasan-kery lava ka mila tsahatra tian'izao. Ka io zany hoe endrika fahatahorana sahady ho an'ilay kandida matanjaka avy aty amin'ny fanoherana nain'zareo any mbola tsy fantatry izy ny kandidan'zareo ka amin'ny politika zany amin'ny tany demokratika tsy ilaina ntsony ny fampiasan-kery ka eto zany dia manao antsoavy amin'ny tany filaminana atsaharo na misy baiko azonareo ara ohatran'izany koa ny mpanao réquisition dia ny préfet isan'ny tokony magnerana Madagasikara na ny chef district atsaharo fa ifankahita eto ange dia zay le problème. Tsy miova amin'ny fotokeviny avy amin'ny fanoherana anohitra ny tsirariny ary ampitsahatra ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Mila fanovana amin'ny lafiny maro ny firenena indrindra ny tanàna n'Antananarivo manoloana ny zava-misy ankehitriny ka heverin'izy ireo fa isan'ny lalana anatraran'izany ny fifidianana. Efa nankatoavana raha teo ny firosoana amin'ny fifidianana be ny tanàna amin'ny 12 Desambra ho avy izao ka tokony tsy hisy indray ny sakana tsy hatanteraka izany ato anatin'ny filaminana. Fa fitondrana malemby fitondrana motraka no misy eto amin'izao fotoana izao hoy ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Fitoam-bavaka sy fitsofandrano kandida avy dia hanosakanana sy nanaovana raha matahora amin'ny lalan'ny ireo mpitandro filaminana hoy ihany ny olom-pirenena. Fihetsika feno tahotra no azo andikanay izany hoy ny fanamafisana fanadidi. Voaitsakitsaka ny demokrasia tsy mipetraka intsony ihany koa ny fahalalana eto Madagasikara ho ny olom-pirenena. Voabaiko manaraka tiany mpitondra hitondrana azy ireo mpitandro ny filaminana fa tsy mipetraka amin'ny mampiaro ny vahoaka sy ny fananana azy intsony hoy ny fanamafisana. Voampirofo izany tamin'ity androany ity. Fitondrana motraka no misy ka entin'ny tahotra ka na dia fitsofandrano sy fitoam-bavaka aza no antom-pivoriana dia no sakanana mafy. Fotoana amin'ny sivy kandro izay tonga tany mpitandro ny filaminana feno ny tamboho rehetrarehetra ny vavady mihidy dia ahoana ihany zany nefa rahantsika tsy fantatra tsonga zany zao zany dia vanompo dia mifahalalana azy fahatahorana amin'ny président Ravalomanana hoe irotsaka maninona nareo daly sy ny karazan'ireo no embenana mampalahelo any le izy zay dia gaga hoe tena fahoana lasa feno filaminana eraky ny tanàna dia gaga zay ahoana zany fahatahorana zany le izy tafotoana mihitsy zay aloha amin'izao fotoana izao aloha mahita an'ilay zavatra atao fa nehoan'izay dia tsy hainaiky izay reto be da be maro anisy reto tsy hainaiky izay aloha tsy manitody hatramin'ny farany zavatra zay ataonay ary ao ny azakazaka mbola be da be ny edidy mbola be da be ka ampinay anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay ataonay aty zay zao tonga maraina be tao vo amin'ny avaly tonga teo vo mijorojoro reto dia roahany makary dia mijoro reto dia fa zany teny hoe zay ve olona hitanao zao olona 70 taona mahery fa dia gafy anareo ohatra zany baiko ny anay ozy izy fa miala tsiny indrindra mampalahelo aloha le izy fa mandray baiko tsy amin'ny antony fotsiny zany zareo manao tsinitsinina ny vahoaka satria ny kidnapping zao any ny sorobe ny tsy fandriampahalemana nefa aty amin'ny tany milama manina aty zareo no be da be mampalahelo zany dia hita ny fahalemen'ny fitondrana amin'izao fitondrana motraka zany raha jerena ny fitondrana amin'izao satria efa hitany hoe tsy ho zakan'ny olona tsony ny zavatra miseho dia ampiasaina ny mpitandro filaminana nefa ny mpitandro filaminana tokony isaina hoe avy any amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana ary hiverina ny amin'ny vahoaka. Raha iverenana ny zavaniseho marina io tetsy amin'ny magroberirika olona maro no efa niatrana teny amin'ny manodidina hiatrika ity fotoan-dehibe ity vao maraina anatrika ny fitoam-bavaka ho fitsofandrano sy ho fitrotronam-bavaka ny kandida Ravalomanana sy ireo mpiray-lisitra aminy eto Antananarivo. Tonga mialohan'izy ireo vao maraimbe anefa ny mpitandro filaminana nanakana ny fidirana teo amin'ny faritra saika anaovana ny fionana ary niditra tamin'ny toerana maromaro toy ny teny Analakely sy Ambodiatovy ihany koa izany. Rehefa izay nirohitra ny azo any Bel Air ny ankavian'ny Beoririka ireo mpikatroka ny andro ny toromarika tsy tanteraka hatramin'ny faranayfa izany no ny sakana nataony mpitandro filaminana nateo aza ny fifandresen-dahatra samihafa nataony ireo solombavam-bahoaka. Tsy azo ekena ny zava-misy ny olom-pirenena indrindra amin'izao firosoana amin'ny fifitianana izao ka mila ny rehetra sahijoro hiaro ny heviny
nanamafy izy ireo fa tsy maintsy ataony fifitianana be ny tanàna na eo azany raha matahora isiny ny fanovana miainginy fotony na miseho ny fahavononany rehetra na teo azany sakatsakana ho mariky ny firaisan-kina. Vao makasika ny fitantanan-draha-panjakana kosa indray dia potika amin'ny lafiny maro i Madagasikara ankehitriny. Zarazarain'ny adi-piainana ny malagasy ka zary manao taotao fahatandry ka tsy voazaintsony eny Soatoavy na maha malagasy. Ireo trangam-piarahamonina ny endriky ny tanàna ankehitriny dia manam-pirofo ny tsy fahombiazan'ny mpitondra hoy ny solombavam-bahoaka feno rahalambomanana. Mitaky fahaizana mitantana ny fitondrana firenena ary mitaky fahaizana traikefa ihany koa raha ny fanazavany atrandry. Fanadadiana eo amin'ny sary sindatsary ny Tahiriny. Tsy misy tsy mahita fa potika amin'ny lafiny maro ny firenentsika amin'izao fotoana. Raika amin'ny 80% ny vahoaka malagasy no sokajiana ho fadiran'ovana. Antananarivo no renivohim-pirenena maloto indrindra aty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Ary Madagasikara no isan'ny firenena gisitra maneran-tany. Pirofony tsy fahaiza mitantana sy pirofony tsy fahombiazana ilay nambara fa drafitra hofanarenana any Madagasikara. Nolazaina fa azahoana toerana tamin'ny taona 2024 no mbola andrasana mandrakandroany. Itsabanta mbola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena hatramin'ny fitantanana ny vola ampiasain'ny fanjakana malagasy ary tonga hatramin'ny fanerena ampianana ny teti-bola. Aitraitra no andanimbola fa tsy mifantoka amin'ny zavatra tena iankina ny fiainam-bahoaka. Ohatra kaiky ny teleferika izay nitrosana vola fa tokofona tanteraka sy tsy mandeha araky ny eritreretana azy. Mahonena tanteraka ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra. Kofona tanteraka na postsika tsirairay avy mihitsy ny vahoaka isan'isany mihitsy na ny fanjakana moa zany tsy efa tsy lazaiko intsony fa efa manao an'ilay hoe tip top 6 izay natao amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tip top satria io fitantanana firenena mila vonina tsara rehefa mitantana firenena, mila traikefa fitantanana firenena, tsy miezaka manao an'izay hoe tip top lave zay. Tsy kobaka ambava na fahaizana miresaka no amaritana fa mandroso ny firenena fa ny fiainam-bahoaka andavanandro hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Tompony antoka tanteraka amin'ny fampivoarana ny fiainam-bahoaka ny fanjakana fohibe ary izany no antom-pisiny hitantana sy hitondra ny firenena. Izay nanaovana an'ireny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ireny efa manana prévision ianao zany dia tokony anjaranao mampiditra ny vola tokony ahafahanao manatanteraka azy satria amin'izao fotoana izao mino na ny zavatra misy rehetrarehetra eo amin'ny ivon'ny ladoany fotsiny ohatra raha jerevantsika tsy tratrany ny zavatra tianony tratrarana ny hetra rehetrarehetra tsy tratrany dikan'izany tsy mahefa ny adidiny zany. Mahalona ny zava-misy anefa dia miala olana sy manilika andraikitra mandrakariva ireo mpitondra. Raha miresaka momba ny olan-jirama ohatra ny filoham-pirenena dia nilaza fa tamin'ny andron'ny fanjanahantany no napetraka ny fantsona ary tsy nisy fanamboarana na fanavaozana nanana ambombava ny jirama ny taona 2024. Ny tantana ny tetezamita nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 5 taona be izao ny mpitondra ankehitriny kanefa tsy navita nanarina fa vao maika aza famotehana. Mbola miverina teo amin'ny fahefana izy ny taona 2024 navita 5 taona indray kanefa dia mbola niapotika hatrany ary tsy nisy mihitsy aza ny fanarenana vita. Fanontaniana mipetraka arak'izany ny hoe nahoana no tsy nanezaka mafy nanamboatra nandritra ireo fotoana ireo fa aty amin'ny taona 2024 vao mitanisa ny zavatra nisy talohan'ny taona 1700 tsy toetra nampitantana mahira-tsaina izany koa tsy mahagaga raha maizina no avy ny Madagasikara. Fa mbola eo amin'izay resaka fitantanana izay hatrandry efa ho an'ny komina Antananarivo renivohitra kosa voana ny erikerika kely omaly dia saika potika avokoa ny lalana eto an-drenivohitra namotaka avokoa izany. Potika simba avokoa ireo lalana eto an-drenivohitra isan'ny antony mitarika ny fampotehana ny tsy fisian'ny fikojakojana efa ampolo taona ny maro. Eo ihany koa ny fahatsetsema-ny lakan-drano mitombo ny fahavoazana satria ankoatry ny fotaka dia miteraka fitohanana ihany koa ny rotsakorana izay omaly izay. Ny zany zava-misy sitraka rahatovina ambinitsoa eo amin'ny sary sindatsariny Niaritanjo. Oravitsy monja no niavy ny erikerika sy orana madinika dia rano sy fotaka no hita manerana an-drenivohitra androany. Misedra olana maro araka izany ireo mpampiasa lalana, tsy ireo mpamily ihany fa ireo mpandeha tongotra sy mpivarotra ihany koa. Manampitrotraka ny fahatsetsenan'ireo lakan-drano fivarianan-drano maloto. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny fanamboarana sy ny vahaolana maharitra manoloana izao fampitehana izao ka mampitaraina ireo mpampiasa lalana. Tsy antenaina intsony ireo tompon'andraikitra raha ny fanarenana ireo lalana potika no resahana hoy ny olon-tsotra.
Ny mponina voakasika ny lalana simba sy miaina miaraka amin'ny fahasimbana no miezaka manotitra ny lalana goka. Ny atao mahatonga izao moa zany betsaka ny atao mahatonga izao ny eo ohatrany hoe tsy fandraisana andraikitra momba ny lalan'ilay fifamoivoizana sy mampidi-bola zany ty amin'ny resaka commune eto amintsika. Ao koa fahatsetsehman'ny lakan-drano mahatonga ny ohatr'izao ty raha ty zao raha miala any ambony any misy pompe tapaka dia tsy hitan'ny tompony andraikitra mihitsy ilay izy dia lasa mipetsapetsa. Atao koa ilay orana tamin'ny alina izay mbola mahatonga anazy ohatr'izao. Any hoe mangataka an'ilay ao amin'ny fanjakana moa zany mba hijery akaiky ny momba ny lalana eto amin'ity tanàna ity satria beta be no simba amin'ilay izy. Beta be koa zavatra tokony hisy nefa tsisy ny fahasimban'ilay lalana zany. Fa tsy hity irery manko fa hatrany ambany rehetrarehetra any simba daholo ny lalana. Miaina amin'ny zava-misy eto na mivarotra raha tsy afaka mivarotra fa dia miaina ohatran'ireny miaina ao anaty raha hoe trano moa zany dia miaina ao anaty trano misy sivana fa ty lalana dia ohatrany hoe miaina ao anaty riam-potaka fanaovana biriky zany no veritseretako azy zao. Fa tiantoka tsy hita nonono ateraky ny fitohanan'ny fiara noho ny faharatsian'ny lalana. Mangony fotsiny ny fahasimban'ny fiara sy ny fitombon'ny vola miala posy ho fanamboarana ny simba sy ho fahenetsenana ny vola mivoaka. Betsaka ny embouteillage be zao azo miakatra aty makany atao zao zao adony roa miakatra nefa amin'ny enina miala zao vao tonga aty azo mila amboarina ke zany lalana mila tohanana tsara. Faratsin-dalana aloha zany dia ny voalohany indrindra embouteillage tsisy farany dia ny fahampitehan'ny piesina madinidinika rehetrarehetra nefa ny fahalafosany ny amin'ny karana sy ny anina efa mahatsiravina ny vidina. Tsisy fitsinjovana momba amin'ny vahoaka mihitsy ny zavatra mitranga rehetrarehetra foatran'izay tiany zareo atao foana ny atao tany amin'ny 60% tany tany ny fahampitehana efa ntaona maro eny firy taona teo amin'ny 10 ans teo ao sa eto amin'ny vila zany tena tsy nisy fikitihana mihitsy zany ny hoe lalana zany tsisy mihitsy zay ny tena anina dia fa dia izy moa zany dia tsy maintsy metraika aty aminay izay madinidinika rehetra aty any fa tsisy etraika amin'ny zareo zany mihitsy moa ny zava-misy amin'izao hoe. Mampanasy mampitahotra ny fiatrianany vanim-potoana fahavaratra raha izao no mitohy raha ny eto andrenivohitra no asy teny raha tsy misy avy hatrany ny fandraisana andraikitra. Miatraika amin'ny vatana amin'ny fivelomana sy fiarina izany ka hanaovana antsoavo amin'ireo tompona andraikitra. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia aretina mpahazo matetika ny olona saingy tsy dia voaresaka no tsire eny anivon'ny fiarahamonina ny romatisme na ny valanaretina ho an'ny vanitaolana izany. Vehivavy ny ankamaroan'ireo voan'ny romatisme maneran-tany miteraka voka-dratsy goavana ho an'ny fahasalamana nefa ity aretina ity rehefa tsy voasabo araka ny tokony ho izy. Misy ihany koa anefa ireo azo atao mba hisoroana sy hitandremana amin'ity valanaretina ity raha ny fanadihadiany sitraka raha tovina ambintsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny niaro tanjona. Aretin'ny vanitaolana ny romatisme. Mikroba miparitaka avy amin'ny aretin'ny adivava sy ny orina ary ny tenda toy ny aretin'ny ify sy ny sery tsy voatsabo sy miverimberina matetika ary miparitaka any amin'ny vanitaolana no antony tena ahazoana ny romatisme. Manimba ny taola malemy amin'ny vatan'olombelona izany mikroba izany ka miteraka fanaintainana ho an'ny olona tratry aretina ity. Ankoatra ny fanaintainana dia mety hisy fivitosana ihany koa ny vanitaolan'ny tongotra sy ny tanana ka mety hiteraka fahasahiranana ara-petsika izany. Tsy mifidy salan-taona fa mety ho tratry ny romatisme ity avokoa rehefa olombelona. Azo tsaboana tsara nefa ny romatisme ary tsy manaranaka. Mba ho fisorohana izany kosa nefa dia ilaina trano ny fitsaboana sy fanaraha-maso ny adivavy eny amin'ny tombom-pahasalamana misahana izany. Eo ihany koa fanatonana mpitsabo rehefa misy trangana tsy fahasalamana miseho eo amin'ny vatana toy ny sery sy ny gripa indrindraindrindra ny tsy fanaovana dokotera tena. Zava-doza indrindra fokatry ny romatisme tsy voatsabo ny fiparitahan'ny mikroba any amin'ny fo ka mety hiteraka aretim-po izany. Ny resaka romatisme zany amin'ny ankapobeny dia efa niresantsika teo hoe ny aretina mikroba miparitaka amin'io faritra amin'io tafiditra ao anaty izay vava sy ny orona sy ny tenda mila fahadiovana zany. Ohatra raha ohatra ka simba lava zany le nifinao ohatra misy trovaka dia na tsy maintsy mandeha dentiste avy hatrany zany ny mikarakara le nify
mba tsy hahatonga an'ilay microba hiparitaka zany hoe fiparitahan'ilay microba vokatry le nifisimba zany ohatra zay zao dia anisan'ny mety mampiparitaka azy zay. Ny resaka areti-tenda, mikokoka lava, serisery lava tsy voatsabo reny reny dia mila fitsaboana, mila fanantonana dokotera zany zay zavatra eny. Misy karazana satria io miankina amin'ilay resaka toe-batana mantsy ilay izy misy indraindray ohatra ny avy any amin'ny fianakaviana any efa olona somary efa simbasimba nify ohatra taranak'olona simba nify. Amin'izay fotoana zay raha vao tsy misy fitsaboana izy na fandraisana fepetra ny amin'ilay taranaka teo reny ohatra ilay zazakely zany dia mbola kely izy dia efa tokony atao zany zay ananany nify tsy simba. Dia amin'izay fotoana zay izy tsy maninona amin'izay ilay olona mba tsy tratra an'ilay resaka rhumate izy. Raha tsisy fikarakarana zany dia izy dia tsy maintsy hotratra izy. Afaka sitranina tsara ny rhumatisme satria izay ilay niresantsika teo zay hoe microba ilay izy dia afaka sitranina tsara. Fa mila manantona dokotera dia manaraka tsara amin'ny toromarika rehetrarehetra zay atao mba ahafahan'izy hoe hatrany amin'ilay fahitanan'izy hoe confirmé hoe rhumatisme ilay izy ka hatrany amin'ny fitsaboana mandrapahanao an'ilay analizy ijerevana anaovana contrôle an'izy hoe io fa tsisy rhumatisme intsony. Raha ny antotany Savoaray dia misy 7 tapitrisa ireo olona maneran-tany tratry ny rhumatisme ary ny 7 isanjato amin'izy ireo dia vehivavy avokoa. Ny 5 isanjato amin'ireo vehivavy ireo dia 5 taona no mihoatra avokoa. Fa vitsy ary tsy mitsamena ny tahany olona manana fahasembanana na vita fisoratana anarana anaraka ny fanofanana arakasa natokana ho azy ireo ho an'ity taom-pianarana vaovao ity. Fiofanana maimaim-poana azahoana sertifika ankatoavin'ny fanjakana no azon'ireo mpiofana aoriany ny fahavitany ny fianarana izay ataon'ny fanazavana. Raha olona 50 no tokony soratra anarana isan-taona, hiofana arakasa eo anivon'ny foibe fanofanana arakasa ho an'ny olona manana fahasembanana na ny CNFPPSH eny Ampandrinomby dia tsy nisy afa-tsy enina hatreto nanao izany ho an'ity taom-piofanana 424 524 ity. Maimaim-poana nefa ny fiofanana izay azoana sertifika ankatoavin'ny fanjakana. Nidina ifotony tany anivon'ny fokotany, tany anivon'ny izay rehetra mahakasika ny olona manana fahasembanana zany ezahana ifandraisana avokoa ahafahanay manentana ny olona manana fahasembanana mba hiofana amin'ity taom-pianarana ity. Lalam-piofanana maromaro no azon'ireo olona manana fahasembanana 12 taona noho ny mihoatra eto anivon'ny CNFPPSH toy ny fanaovana mofomamy, ny informatique bureautique, ny informatique braille izay hoe natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana, ny dépannage électronique, ny fikirakirana ny vy sy ny hazo ary ny fandrariana. Mizara osokajy roa kosa ny fiofanana dia ny fohy sy ny lavitrezaka. Ny fiofanana dia maimaim-poana 0 ariary na ny fohy ezaka io na ny lavitrezaka fa misy fividianana badge sy carnet de correspondance zany dia ny assurance izay ihany no vola miala eo amin'ny 4,000 ariary eo zany mandritra ny taom-pianarana anankiray. Isan'ny antony tsy mamparisika ireo olona manana fahasembanana hiofana ny fahasahiranana andavanandro. Eny fa na dia voalaza fa maimaim-poana zany. Eo koa anefa ny fisian'ireo tetikasa sy fikambanana tsy miankina izay manome tantsorika ireo olona manana fahasembanana ka zary lasa fahazarana ny fiandrasana ny tolotolotra. Mandalo ihany anefa ireny raha ny fanazavana fa ny fahaizana noratovina na azona sertifika no mitoetra maharitra ary azo iariana tsara satria ahafahana manao asa tena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manomboka miverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra ho andry zareo frantsay. Misy ny tetikasa andrana atao mpianatra ho kolejy antsoina hoe pause numérique izany hoe avela anaty kazie avokoa ny finday rehetra mialoha ny idirana ao an-dakilasy. Izany dia mba ampianana ny fotoana lanin'ireo tanora mpianatra eo amin'ny écran eo ihany koa ny ady amin'ny cyber harcèlement. Raha mahomby ity andrana ity dia hitarina amin'ireo kolejy rehetra manerana any Frantsa amin'ny taom-pianarana manaraka raha ny fanazavana fanadidina. Ny maraina mialohan'ny idirana an-dakilasy dia napetraka tanaty kazie avokoa ny findain'ireo tanora mpianatra. Mpianatra 5 alina miparitaka amina kolejy miisa 200 no manao andrana amin'ny tetika pause numérique, izany hoe tsy mampiasa finday na écran mandritra ny tontolo andro ianarana. Izany no natao dia mba ampianana ny fijeren'ny tanora écran, ampitomboana ny fifantohany amin'ny fianarana ary tafiditra anatiny ady amin'ny cyber harcèlement izay mitady azovana any Frantsa.
tsy niteraka olana ho an'ireo mpianatra nanao andrana ny fanajanonana ny écran sy ny finday mandritra ny ora fianarana. Ambaran'izy ireo fa mitera-boka tsoa azy izany satria mikaroka kilalao hafa izy ireo fa tsy voatery amin'ny finday. Tsy voahelingelin'ny finday koa izy ireo ampianarana ka manampibetsaka azy ireo amin'ny fifatohana izany. Ankoatra izay, mampiena ny fandaniana ity andrana ity satria manodidina ny 300 euro ny vola alohan'ny sekoly ividianana tablety. Amin'ity kosa nefa 80 euro ny vola lany tamin'ny fanamboarana ireo kaze fametrahana ireo solosaina sy finday. Nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena frantsay moa fa raha tambokatra tsara ity andrana ity dia ho tohizana ka hitarina any amin'ireo kolejy frantsay rehetra. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.